Araka ivavaka isika rehetra. Misaotranao zahay Jesosy eo mbola nomenao indray ity fotoana ity ahafahanay indray mandray ny fampianarana avy aminao, ahafahanay mandray ny fampaherezana avy aminao. Misaotra fa fitiavana lehibe mbola ahafahanay mihaino sy mandray ity teninao ity. Nefa mialohan'izany dia mangataka aminao zahay mamindrafo aminay mamelany elokay amin'ny tsy fahatanteranay rehetra. Matetika tokoa izahay Jesosy dia diso fandray ny teninao, kanefa mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanitsy hanazava izany amin'ity fotoanan'io ity. Dia mitenena ary Jesosy araka ny fombanao fa vonina iaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no azonay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Voalohany dia faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anjarako eto moa dia fampianarana mahakasika ny fitahiana azon'izay manao asa tsara araka ny Hebreo 9:10. Everiko fa tsy vahiny amintsika loatra ity lohahevitra izay velabelariny eto ity, kanefa mbola manana hafatra tiany ambara amintsika ny ten'Andriamanitra, ka isaorana izy nanome antsika izao fampianarana izao. Eto koa dia makasitraka ny mpikarakara ny 10 taonany ZFLM izay manome anay anjara amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Voalohany indrindra dia hiditra avy hatrany amin'ny fampianarana isika, nozaraiko 3 mazava lehibe ny fampianarana izay hoentiny eto anio. Dia ny voalohany dia ho azavaintsika ny mahakasika ny atao hoe fitahiana. Manaraka izany ny atao hoe asa tsara, ary fahatelo farany ny fitahiana azon'izay manao asa tsara. Hanomboantsika azy dia andeha hovakitsika ny soratra masina izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 9:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Amen. Mialohan'ny famelabelarana izay atao dia haompana tanteraka amin'ny bokin'ny Hebreo ny fanazavana, ka andeha asiana resaka fohifohy mahakasika ny boky Hebreo. Raha ny mpanoratra no sy anteny dia tsy fantatra mazava izay nanoratra ny boky epistily ho an'ny Hebreo, nefa tsy dia ny fahafantarany ny olona izay nanoratra azy ny zava-dehibe, fa ny asan'ny fanahy masina izay nahazoana ity boky ity, izay boky sarobidy tokoa. Na dia ekeny manam-pahaizana sasany aza fa nosoratana ho an'ny jiosy ity boky ity, dia tsy vitsy ireo mpikaroka no manindry fa tsy ho an'ny jiosy irery no nanoratana azy fa ho an'ny jentilisa ihany koa. Ary manamafy izany Italia izay tany jentilisa tamin'ny fotoana nanoratana ny boky, ary izy irery ihany koa no toerana ara-jeografia izay resahan'ny boky. Hitantsika izany ao amin'ny Hebreo 13:4. Eken'ny mpikaroka maro kosa fatandrifo kokoa ny taona 490 ka hatramin'ny 590 taorianan'i Jesosy ho fotoana nanoratana ity boky ity.
Ary raha ny loharanona ny vozana ny boky indray ny jerena dia hita fa ny testamenta taloha sy izay manodidina an' Jesosy no mameno ity boky ity. Ary tena nandray betsaka avy amin'ny testamenta taloha noho izany ny boky Hebreo. Manao ary ny endriky ny soratra amin'ny boky. Endri-tsoratra mifangaro no hita ao amin'ny boky ny Hebreo, fa izay misoangadina dia ny fampianarana, ny toriteny ary ny famelabelarana. Hiditra avy hatrany amin'ny tanjon'ny boky isika. Ny olona nivantana n'ity soratra ity dia olona efa niorom-paka tamin'ny finoana, nefa nandalo fizahan-toetra lalina ka mila hemitra. Ho fampahirezana azy ireo ary ho fampirenana azy ireo no antony nanoratana ity boky ity. Ary raha ampitahaina amin'ny zava-misy ankehitriny dia tandrifo antsika koa izay tanjon'ity boky Hebreo ity, satria mandalo fizahan-toetra mahamay isika ankehitriny ka maro ny mila hemitra, mila hokivy ary mila vonjy sy fampahirezana. Mibanjina ny famonjena ihany koa ny boky ary io ny tena ivony. Arak'izany dia anisan'ny kendren'ny boky ihany koa ny fanazavanany amin'ny famonjena sy ny momba ny mpamonjy. Miresaka ny asa tsara tsika amin'ny lohahevitra teo dia ny fitehafana sy fampirisihana ny asa tsara ihany koa izay efa tanterahin'ny mino dia tanjona kendren'ny boky. Isan'ny fomba izay nataon'Andriamanitra amin'izay olony ny fitahiana amin'ny fiainana andavanandro sy ny fanantenana amin'ny hoavy. Misy valiny tokoa mantsy ny asa tsara izay ataon'ny mino, ary isan'ny tanjona voatran'ity boky ity ny fanindrina ny fitahiana izay raisin'ny mino ka feno fitiavana sy manao asa tsara araka ny faneva izay hita ao amin'ny Hebreo 4:9-7 hoe ary aoka ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, izay noraisina ho faneva fankalazana manetriketrika ny 10 taona ny vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy eto amin'ity Facebook ity. Hiditra amin'ny tena votoatiny ary isika ka teboka telo lehibe araka ny efa voalaza teo ambony no horaisitsika amin'izany. Voalohany indrindra dia hojerentsika ny atao hoe fitahiana. Inona moa no atao hoe fitahiana? Manaraka izany dia hovalitsika ihany koa ny atao hoe asa tsara. Ny asa inona no atao hoe asa tsara? Ary fahatelo farany dia hovalitsika ny fitahiana azon'izay manao asa tsara. Voalohany ary horesantsika ny amin'ny hoe fitahiana. Ny fitahiana araka ny Baiboly no jerentsika voalohany dia avy eo ny fitahiana araka ny boky Hebreo. Marobe tsy tambo isaina ny fitahiana raha ny Baiboly manontolo no resahana, fa ny azo amtinana ny heviny dia hoe fanomezana na fananana zava-tsarobidy marobe sy isan-karazany. Ary Andriamanitra hatrany no tondrona ho mpitahy na mpanome fitahiana. Izay atolony dia tsy voatanisa noho ny hamaroany sy ny isany fa reto manaraka reto no maritsika manokana. Voalohany indrindra, Andriamanitra dia manome mpitondra hendry ho antsika. Fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fanomezany mpitondra hendry izay mitondra sy mitantana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy miangatra amin'ny fitondrana ny vahoaka izy, mitsara marina araka ny tokony ho izy ihany koa izy. Faharoa, ny amin'ny fitahiana araka ny Baiboly dia manome fitsaharana Andriamanitra. Andriamanitra ny fitsaharana Andriamanitra satria izy tena dia nitsahatra rehefa avy niasa namorona izao tontolo izao. Manome fitsaharana ho an'ny olona izy araka ny efa nampanantenainy an'i Mosesy
araka ny tao am-panjaka voalohany 7:5 manao hoe isaorana ny Jehova izay nanome fitsaharana ho an'ny Israely olona araka izay rehetra nolazainy. Tsy misy latsaka na dia kely na dia teny iray aza tamin'izay teny soa rehetra nampilazainy an'i Mosesy mpanompony. Zava-tsoa ny fitsaharana izay omen'Andriamanitra ary tena fitahiana tokoa izany. Rotoroto sy fahasahiranana maro no atrehin'ny olona ankehitriny. Toa tsy mahita fitsaharana fa sahiran-dava, mitaintaina. Nefa eo anatrehan'izany Andriamanitra izay loharan'ny fitahiana dia manome fotoana sy fahafahamitsahatra ho an'ny olona. Ho ahy manokana dia raisiko fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fiboana satria manome fitsaharana ho ahy amin'ny rotorotom-piainana andavanandro. Ary satria koa isika reraky ny fahotana dia naniraka ny zanany lahy tokan'Andriamanitra hanaisitra ny fahotantsika, izay fahotana izay tsy ahitantsika mpitsaharana amin'Andriamanitra. Fahatelo dia fitahiana avy amin'Andriamanitra ihany koa ny hery sy ny fahafahana miasa sy manao zavatra iray. Omeny ny olona izany mba ahafahan'ny olona miatrika ny andavanandrom-piainany sy manefa ny adidy maro izay petraka aminy. Fahaefatra dia fitahiana avy amin'Andriamanitra ihany koa ny famindram-po. Araka ny Genesisy 5:20-7:20. Salamo 1:30-2:20. Rota 4:4-5:40. Fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fihazonan'ny olony amin'ny famindram-pony sy ny fitantanany azy. No izany dia tena toe-pon'Andriamanitra mihitsy ny mamindra fo ka tsy mety miala amin'Andriamanitra izany famindram-po izany. Rehefa atobany amin'ny olona izany dia tonga fitahiana mahasoa sady mampirisika ihany koa ny olona hizara soa amin'ny hafa ihany koa. Ny famindram-pon'Andriamanitra no nisehoany tamin'ny Saoly ka nahatonga azy ho mpizara famindram-po tamin'ny andro sisa rehetra ny ainany tao aorian'ny fotoana nisehoan'i Jesosy taminy. Tena fitahiana araka izany ny famindram-pon'Andriamanitra izay atolony ny olona. Fahadimy, fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fahafahamandresy ny fahavalo, na dia sarotra resena aza izany fahavalo izany, satria efa manome toky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 5:7-7 manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Hitantsika araka ireo ohatra ireo fa Andriamanitra no loharan'ny-pitahiana. Eny na dia eo aza ireo olona lazaina fa mitahy na mitsodrano dia mbola Andriamanitra ihany no tondroina ho loharano izany fitahiana izany. Azontsika raisina ohatra ny amin'ny Isaka izay nitsodrano ny zanany ka iantsony ny anaran'Andriamanitra loharano fitahiana ahatanteraka ny tsodrano izay ataony amin'ny zanany. No izany dia tsy asan'olombelona ny fitahiana sy ny fanomezana ny fitahiana fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ary asan'Andriamanitra feno izany. Raha fitinina fo izay fitahiana araka ny Baiboly izay dia hitantsika teo fa fanomezana sy fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fanomezan'ny mpitondra hendry, fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fanomezan'ny fitsaharana, fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fahafahana miasa sy manao zavatra iray, ary fitahiana avy amin'Andriamanitra ny famindram-po, farany fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fahafahana mandresy ny fahavalo. Fa eto dia nosinganina manokana ny fitahiana araka ny boky Hebreo satria io ny votoatin-dresaka. Tsara ny manamarika eto sahady ireto fahadisoana mpahazo ny olona rehefa miresaka fitahian'Andriamanitra. Voalohany dia ny tany Kanana hita maso ihany izay misy ny hareny tany sy ny hareny ara-materialy no ao an-tsainy maro
indrindra ireo fiangonana zandrina sy sekta rehefa miresaka fitahiana izy ireo. Aompany amin'ny fanekena taloha izay tsy tanteraka ny fiainan'ny olona. Ary satria izany zavatra materialy izany hoe veriny fototra dia tsy mahagaga ry zareo raha mivarotra ny fivavahana amin'ny alalan'ny fanaovana dokam-barotra isan-karazany amin'ny ainao manjery. Ary ny olona maro no tsy mahafantatra tsara ny atao hoe fitahiana ka manango-po amin'ireny zavatra iry ivelambelany fotsiny ireny ary lasa tsy tena mahita izay tena izy dia ny fitahiana omen'Andriamanitra avy any an-danitra izany izay omeny etỳ an-tany ka hatrany an-danitra. Ny fahadisoan-kevitra faharoa mety mitranga dia ny hoe rehefa kristianina ve dia tsy tokony manan-karena zany. Kanefa manome ny fitahiana ho an'ny olona rehetra Andriamanitra fa ny tsy fahaizana mitantana azy no anameloan'Andriamanitra ny mpanan-karena. Misy tokoa manko ny olona tsy mahay mitantana ny harena izay efa nomen'Andriamanitra azy, tsy hainy ny manampy ny hafa amin'ny alalan'izany harena izay men'Andriamanitra izany. Fa mba fitahiana manao akory ary ny fitahiana araka ny bokin'ny Hebreo. Voalohany dia fitahiana toy izay azon'i Abrahama ny fitahiana araka ny boky Hebreo. Ny Hebreo 4:4 no milaza mazava io ary andraisany amin'izany koa ny voasoratra ao amin'ny Genesis 2:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, hitahy anao tokoa aho ary hahamaro dia hahamaro anao. Tsy ny hahamaro isan'ny mino no tanjon'Andriamanitra eto amin'ity tsodranom-pitahiana ity, fa akoatra ny fitohizan'ny taranak'olombelona izay omeny amin'ny alalan'i Abrahama dia ny fitohizan'ny tantaram-pamoronana izay nataony sy tantaram-pamoronana izay ataony ihany koa izany. Raha miresaka ny fitahiana notonon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama nefa dia tsy mandeha irery ity hoe hahamaro ny taranaka ity, fa miaraka amin'izany mandrakariva koa ny hoe hameno ny tany hiaina sy hivelona, hahatonga azy ho firenena lehibe. Sy ny hoe ho fitahiana ho an'ny olona rehetra, izany hoe ho lasa loharano ivoahan'ny fitahiana ihany koa ary ho fitaovana hitahian'Andriamanitra ny firenena rehetra izy. Ary io ny fampanantenana izay mihoatra lavitra noho izay nomenan'i Abrahama sy ny taranany, satria omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany dia Jesosy Kristy ilay lazain'ny Hebreo hoe mpisorona be izany. Mihoatra lavitra noho ireo izay voalaza teo izay ny fitahiana izay atolotra Jesosy Kristy antsika amin'ny mahampisorona be azy araka ny hitantsika ao amin'ny Hebreo. Araka izany ary ny fitahiana izay hitantsika ao amin'ny Hebreo dia fitahiana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary io famonjena io no zava-tsarobidy sy fototra izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny rano Kristy izay nalatsaka no fitahiana azoina famelan-keloka. Io rano Kristy io dia manadio ny olona manontolo sy ny olona rehetra. Ny olona manontolo satria voadion'izany izany avokoa ny maha olona feno azy hatramin'ny fieritreretana na hoe ahitsiaro amin'ny teny anglisy hoe conscience izany. Ny rano Jesosy no niditra indray mandeha tao amin'ny masina indrindra ka nahazo fanavotana mandrakizay. Ny olona rehetra izay, satria ny olona rehetra dia fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra dia omeny tsy ankanavaka ny olona rehetra ihany koa izany. Azoana fitahiana araka ny Hebreo 2:1 ihany koa ny finoana. Ny Hebreo 2:1 ity dia mitanisa ireo olomalaza ny finoana izay
nandray fitahiana noho ny finoana izay nananan'ireo olona ireo. Raha tsy ilaza isika afa-tsy Abrahama teo, de ao ihany koa Enoka izay ninon'Andriamanitra ka tsy navelan'Andriamanitra hiatra taminy ny fahafatesana. Ao ihany koa Noa izay noho ny finoanan'Andriamanitra no nahatonga azy azo zavatsoa isan-karazany. Nefa farana mpanohatra ao amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7 fa tsy mba nandray ny teny fikasana ireo fa nahazo ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Tsara lavitra noho ny fitahiana izay azon'ireo olona ireo, ny fitahiana azony izay mino an Jesosy, mino ny famonjena izay vitan Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Noho izany dia zava-dehibe ny finoana satria andraisana fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Faharoa dia hiditra amin'ny asa tsara isika ao amin'ny fizarana faharoa. Asa tsara avokoa izay nataon'Andriamanitra satria izy tena ny mihitsy no nilaza fa tsara indrindra izay rehetra nataony rehefa avy namorona izao rehetra izao izy. Asa tsara avokoa ny asan'Andriamanitra satria tsy mikendry afa-tsy edena sy paradisa ary filaminana sy fiadanana feno ho an'ny olona sy ny zavaboary izay nataony izy. Ny asan'ny olona kosa dia mety ho tsara na ratsy araka izay antony sy fomba anaovany azy. Miankina amin'ny mpanao ny asa zany mahatsara na maharatsy azy voalohany indrindra. Fa izay ho jerentsika manaraka eto dia ny asan'Andriamanitra. Tsy ho voalaza amin'ny fahafenonana oviana ny asan'Andriamanitra na izay hita ato amin'ity bokin'ny Hebreo ity ihany aza. Tsy hain'ny olona izay voafetra mantsy ny hanambara sy hanazava ny asan'Andriamanitra izay tsy voafetra. Fa teboka telo ihany no resahantsika eto mahakasika ny asan'Andriamanitra izay dia ny asan'Andriamanitra amin'ny mampamorona azy, ny asan'Andriamanitra amin'ny mampamonjy azy ary ny asan'Andriamanitra amin'ny mampitahy azy. Asan'Andriamanitra amin'ny mampamorona azy. Izao rehetra izao dia asa mpamoronan'Andriamanitra. Ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ny olona ny zavatra rehetra izay misy dia samy noforonan'Andriamanitra avokoa ary asa tsara izay nataon'Andriamanitra izany. Noforonan'Andriamanitra ary namboariny tamin'ny tanany izao rehetra izao araka ny boky Hebreo. Milaza izany ny voasoratra hoe ianao Jehova o tany aloha nanorenanao ny tany ary asan'ny tananao ny lanitra. Hebreo 2:10. Ny hoe asan'ny tananao dia anondrona ny asan'Andriamanitra amin'ny mampamorona azy. Ary mazava be ny fitenenana izany ao amin'ny Isaia 49:1 sy ny 2. Ary raisin'ny asan'ny apôstôly 7:15 ihany koa izany manao hoe tsy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao. Tsy ireo ihany aza fa ny zavatra rehetra mihitsy no noforonan'Andriamanitra sy nataony satria izay nanao ny zavatra rehetra dia Andriamanitra. Any Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy. Salamo 4:1. Asan'Andriamanitra amin'ny mampamonjy azy. Miariary tsy takony afenina atao amin'ny boky Hebreo ihany koa fa ny asan'Andriamanitra dia ny asan'Andriamanitra mampamonjy azy izay. Araka nefa voalaza dia mpamonjy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany izy. Voalohany dia Kristy no mpamonjy ary ny olona no vonjena. Fa miendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra raha mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra ny hahatanteraka ny tompony famonjena ireo amin'ny fahoriana. Mainka fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alala fanahy mandrakizay no
hadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona, fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny fa ny taranaka Abrahama no vonjeny. Hebreo 2:2-20. Ary ambaran'ireo andin-tsoratra masina ireo fa Jesosy izay antony zao tontolo zao ny mpamonjy ka nanao sorona ny tenany izy ho famonjena izao tontolo zao. Faharoa izay, indray mandeha tsy miverina ny famonjena. Kristy tonga tetỳ an-tany ho sorona noho ny fahotan'ny olona. Ary mazava be ny fanambaran'ny Hebreo azy ao amin'ny Hebreo 5:7-20 manao hoe dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fandroany tsy aminota amin'izay miandry azy ho famonjena. Indray mandeha tsy miverina nefa manan-kery amin'ny olona rehetra, amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny toerana rehetra ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Ny asa mpisoronana izay nataon'ireo mpisorona sy mpisorona be samihafa teo amin'ny zanak'Israely dia sady miverimberina no mahafaka ny fahotana sasantsasany ihany araka ny sorona izay natao ho voafaritra tamin'ny fotoana nanaovana azy. Fa ny asa nataon'i Jesosy kosa dia asa mpamonjena, asa mpisoronana indray mandeha tsy miverina ihany. Mbola manamafy izany ny amin'ny Hebreo 10:10 amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Jerentsika indray ny asan'Andriamanitra amin'ny mampitahy azy. Itobahan'ny fitahian'Andriamanitra amin'ny asa izay ataony ny olona sy zavaboary. Ary tena fitahiana tsoroamatany ny famoronana ny olona sy ny zavaboary rehetra eto an-tany sy any an-danitra. Ka ohatra isika ny tantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely tany anefitra. Ary ilazana ny asan'Andriamanitra hita maso eto amin'izao tontolo izao ihany koa ny asa araka ny boky Hebreo. Ary izany no hita araka izay lazan'Andriamanitra aminy hoe izay nakany razanareo fanahy ahy tamin'ny zahany toetrahy ary nahita ny asako 70 taona izy. Hebreo 7:7. Manaraka ny tantaram-piainan'i Jesosy mivantana dia ity asan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely tanany efitra ity no tantara lava indrindra voasoratra ary naverimberina indrindra ao amin'ny Baiboly. Ny Exodus, ny Leviticus, ny Numérie ary ny Deutéronomie dia samy milazany amin'izany avokoa. Voarakitra amin'io asan'Andriamanitra io farafahakeliny ny fampandresena, namoahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana sy ny fandresena ireo fahavalo teny am-pandehanana. Ny fitantanana azy ireo nandritra ny 70 taona, ny fanomezana sakafo azy ireo, ny fananganana ny Israely ho firenena lehibe, ny fitondrana azy eo amin'ny tany tondra dronono sy tantely. Ary raharavina ny asa izay nataon'Andriamanitra tany anefitra dia ny fanatanterany ny teny fikasana, ny teny fampanantenana izay nataony tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary tsy hafa io teny fampanantenana io fa fitahiana, satria izao no lazain'i Abrahama dia hahatonga lazain'Andriamanitra zany amin'ny Abrahama dia hahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahianao sy hahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Asan'Andriamanitra ny fitahianany olona ary avany amin'izany ny mino dia izay matoky sy mino azy. Asan'Andriamanitra ihany koa ny manome fitsaharana araka ny hita ao amin'ny Hebreo 4:7-10 ary asany amin'ny mampitahy azy ihany izany. Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny asany rehefa navita ny famoronana izao tontolo izao nandritra ny 9 andro. Dia toy izany ny idiran'ny olon'Andriamanitra ao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra amin'ny fotoana voatondro.
fanomezana avy amin'Andriamanitra io fitsaharana io, fitahiana avy amin'Andriamanitra koa io fitsaharana io. Amin'ny mampitahy an'Andriamanitra dia manome zavatsoa ho an'ny olona izy. Ny zava-tsarobidy izay tolotr'Andriamanitra dia famantarana, fahagagana, asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanahy masina. Ny famantarana izay lazany eto dia tsy hafa fa ilay famantarana izay resahan'ny bokin'ny Jaona ihany dia ireo zavatra 7 nosoratany Jaona mba hahatonga ny olona hino fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ka hanana ny fiainana amin'izany fotoana izany. Ny fahagagana kosa dia androana zava-mahagaga, zavatra natao amin'ny fomba mahagaga ary zavatra tsara sy mahafinaritra izany. Ny asa lehibe samihafa indray dia karazam-pahagagana izay ataon'Andriamanitra, fa ny miavaka indrindra amin'ny asan'Andriamanitra izay resahana eto amin'ny Hebreo 2:4 dia ny fanomezana ny fanahy masina. Ny fanahy masina no antoka avy tany mino ny asan'Andriamanitra, satria Andriamanitra manolo-tsaina sy mitarika ny marina rehetra izy. Tsindriana hatrany ny fa tsara avokoa ny asan'Andriamanitra rehetra, fa ahoana kosa ny amin'ny asan'ny olona. Raha ny boky Hebreo ny dinina dia avahany tsara ny asa maty na asan'ny tsy mino sy ny asan'ny mino na asa tsara. Ny amin'ny asa maty no jerentsika ary izao. Ina natao hoe asa maty? Ny asa maty dia asa tsy amin'ny finoana, asan'ny tsy mino ny asa maty. Asa maty zany satria tsy mitondra ny teny famonjena ho an'ny tena sy ho an'ny hafa, tsy mitondra ho amin'ny fibebahana marina dia ny fialana amin'ny tsy finoana izany. Na mizara sakafo an'ny sahirana azy ianao nefa tsy ahatonga asino an' Jesosy ny asanao, rehefa tsy mino an' Jesosy ianao mpanao ny asa verimaina fotsiny ihany zany. Faly ny omena sakafo fa nahazo sakafo, fa ny fiainany dia mbola mijanona tony teo aloha ihany. Koa na inona asa vitan'ny mino, vitan'ny olona ka tsy mino dia asa ratsy izany. Asa maty ny asan'ny tsy mino satria mitondra ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny asa maty dia mitondra ho amin'ny fahaverezana, tsy ahafahana manompo an'Andriamanitra velona. Maty ny asa izay ataony tsy mino satria tsy fanompoana an'Andriamanitra velona. Fa ny rany Kristy irery ihany no afaka mamelona ny asan'ny olona ho tonga tsara. Ny rany Kristy ihany no manadio ny fieritreretan'ny olona ka ahafahany manao asa tsara. Dia ny asa fanompoana an'Andriamanitra izany. Manoloana ireo fepetra samy hafa izay raisin'ny fitondram-panjakana ho fiarovana ny ainy vahoaka mba tsy hiparitahan'ny ny aretina COVID-19 izay iainantsika ankehitriny dia mametra-panontaniana ny kristianina hoe inona no tokony ataon'ny fiangonana, inona no tokony ataon'ny ZFLM manoloana izany. Ny valiteny omeny Hebreo dia izao: tsy ny endrika ivelan'ny fanapahan-kevitra ny tokony hojerena fa ny antony nandraisana fanapahan-kevitra, fanaovana ho zava-dehibe ny aina vokatry ny finoana avy amin'Andriamanitra, satria dia avy amin'Andriamanitra ny aina. Izay ny mahakasika ny fitahiana fa sy ny asa tsara, ary no jerentsika ny mahakasika ny asa maty fa ho jerentsika ihany koa ny hoe inona zany ny asa tsara. Ny asa tsara eo anatrehan'Andriamanitra, tsy asa tsara araka izay heveran'ny olona azy no resaka eto. Ny asa tsara tsy izay azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra, ny fanoavana azy izany, ny fanekena ny fisiany, ny mampamorona azy, ny mampamonjy azy, ny mampitahy azy. Izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Izany no asa tsara sady loharan'ny asa tsara. Ary tsy zavatra hafa izany fa ny finoana an'Andriamanitra irery ihany. Hebreo 12:9. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy sady mamaly soa izay mazoto mitady azy. Tamin'ny fandiniana lalina ny soratra masina izay nataony Lotera
dia manambara mihitsy fa ny finoana no asa tsara voalohany indrindra. Ny hoe asa atao amin'ny finoana dia asa ataony mino. Araka izany rehefa mino ny mpanao asa dia tsara izany ny asa ataony. Ny mino no afaka manao asa tsara. Ny mino izay efa mahazaka ventin-kanina no ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy no afaka manao asa tsara. Izany hoe ny asa tsara dia izay araka ny sitrapon'Andriamanitra ka mitondra famonjena, mitondra finoana ho an'ny hafa koa. Ny mino izay efa nahatra tamin'ny finoana no afaka manao asa tsara. Raha efa kristianina ianao dia afaka manao asa tsara. Raha mpiandry ianao afaka manao asa tsara. Maika moa raha pasy efa pastora dia ahoana no tsy afaka hanao asa tsara. Asa tsara atao mitondra fiangonana ny miambina ny fanahin'ny kristianina. Ny fanahy izay lazaina eto dia ny fosiny sain'ny maha-olona manontolo mihitsy. Izay atao mitondra fiangonana amin'izany dia mamangy, mampahery ny kristianina, mampianatra azy ireo mandrakariva ny lalam-pamonjena ary manao izay toerany amin'ny finoana. Ny mitoetra sy miasa ho modelin'ny finoana araka ny modelin'ny finoana marobe izay tanisana tamin'ny Hebreo 12 teo ray manontolo dia izay no atao hoe manao asa tsara. Farany ny fitahiana azon'izay manao asa tsara. Ny teny ao amin'ny Hebreo 9:7 dia milaza mazava fa tsy afa-misaraka ny famonjena sy ny asa tsara. Ny asa izay tsy afaka misaraka amin'ny famonjena dia ny asa fitoriana ny filazantsara amin'ny endriny rehetra araka izay namoabasana azy tetsy aloha, koa izay mino ka manao asa tsara mitory ny filazantsara no mahazo ny teny araka ny Hebreo 9:10 hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Raha hazavaina tsotra izany teny izany dia izao: Andriamanitra tsy mba manao ny tsirariny fa azo itokiana, azo anteherana tokoa. Noho izany dia tsy hanadino na anao tsinitsinina ny asa tsara izay ataonao amin'ny olona masina izy, tsy manadino izy fa manome fitahinana manana ambiampy dia famonjena sy izay ilainy eto an-tany ka hitohy hatrany an-danitra any.
Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Hampandroso ny fitiava